Ampifaliana riavana malala no ionantsika toy ndray amin'izao volana voaloha mitompo atsika izao ty volana aogositra ity dia lohateny vaovao koa no bandintsika ary dia iain'ny ten'Andriamanitra sika iain'ny fampianarana tsara zany no sakafom-panahy antsika. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alakamisy 2 Aogositra 2024 imanjinantsika lohahevitra vaovao manao hoe manamasina ny tenany ny mpindro. Andeha riavana idera sy akalaza ary ame voninahitra an'Andriamanitra isika. Andeha misaora ny Jehova ianareo rehetra mpanompony Jehova, izay mitoetra ala ohatra any Jehova. Manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina, ka misaora ny Jehova. Hitanao avy any Ziona ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Some
andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Tompoandriamanitra arainay io, Andriamanitra masina ianao, ary mitarika sy mahay mampaiky ny olona ny famonjena ataonao noho ny herinao. Midera sy mankalaza anarinao masina izay Tompo, mivavaka aminao. Tompo, malona ny fahalemenay dia mangataka amin'ny famindramponao izahay. Mamindra foana ary mamelany alokay, hafao izahay. Fa noho ny fananao masina izay hanazavanay ny amin'ny fanambarany teninao. Zovakiana aminay, hamantaranay ny sitraponao Andriamanitra. Anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity ry havana malala dia hitanao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo 12, ny 4:7 ka hatramin'ny 7:10. Bivaky toy izao minaran'i Jesosy. Miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny Tompo. Ary mitandrema tsara, fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy faka mangidy mitsimoka ampikorotana ka ho voalotony maro. Fandrao isy mpizangajangana olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiny hahazona hanina indraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha ta andova ny fitahiana izy dia nilavina, fa tsy nahita izay bebany izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso azy. Amen. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy Kristy amin'ny fararesan'ireo ny afatry ny teniny, fa ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fiadanana ho antsika. Nofinaina vakina tamintsika teo ry havana, henitsika teo ny Hebreo 12:4 ka hatramin'ny 7:10. Epistily tsy fantatra izay nanoratra azy kanefa milaza sy mitondra fampianarana maro ho an'ny mpino ao amin'ny Kristy. Maninona izany? Tia fihavanana. Ny mpino ao amin'ny Kristy dia izao, tia fihavanana. Miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ho ny 4:10. Ny fahatsaran'ny fifandraisana amin'ny mpiara-manompo, amin'ny ankonana sy ny fianakaviana, amin'ny mpiray monina, eny amin'ny olona rehetra dia baiko mety efa amintsika mpino kristiana. Isan'ny naloran'i Jesosy ny tenany ny fihavanana amin'ny olona samy olona. Taratry ny finoana ny Tompo izay tsy hita maso ny fiezahany ifandray tsara amin'ireo mpiara-belona. Ny mpino amin'ny Kristy mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny fahamasinana. Ho ny 4:10. Isan'ny baiko mety efa amintsika ihany koa ny fiezahana andeha amin'ny fahamasinana. Ny fahamasinana dia avy amin'ny teny hoe masina, izay midika hoe voatokana. Ny mpino mandeha amin'ny fahamasinana ary dia izao manana fitondrantena miavaka, manahaka an'i Kristy ka tsy manao ny fanaony izao tontolo izao. Hita tarara tamin'izay ataony ny vokatry ny fanahy, mandresy ireo fakam-panahy maro samihafa voatokana ho an'ny Tompo. Ny mpino ao amin'ny Kristy dia izao mitandrina tsara. Ary izay nambarany 10:10 ary mitandrema tsara, fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Efa zava-dehibe ry havana ny ahafahantsika misitraka ireo fahasoavana maro tsy voatanisa amin'ny Tompontsika. Mila tazonina tsara izany araka baiko ny Tompo hoe tany mafy ianananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Tsy naman'izay miembotsika fa mandrosokoso ao fanompoana ny Tompo ny amin'ny finoanan'Andriamanitra ary manamasina ny tenantsika. Sainy izany ry havana, ho voninahitran'Andriamanitra rery azy. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao izay milaza fa ny mpino ao amin'ny Kristy dia tia fihavanana sy mandeha amin'ny fahamasinana ary mitandrina tsara ny amin'izay atao. Tompo, mametraka manokana ny tokantranonay aminao izahay, ho tarihinao ka ianao no miara-manapaka sy mandidy aminay ary anam-pahefana amin'izany. Eny hamonjy ampaheranay koa amin'ny fahoriana menjady aminay. Tompo, tao ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka nasaninao ireo marary mila ny vavakay. Atsoro ny tananao analanay saitina rehetra. Amparezinao ireo manamanjo koa, anohanareo marevozik'olona sy sahirana. Hitahinao ny fiazakazanay sy ny asanay ary fikasanay, ny fianarana, satria ampinjara ho anay ny fahasoavanao. Tao io ny fiherenanay, ka hiasa mahery ny fananao masina amin'ny malagasy rehetra, hatramin'ireo mpitondra fanjakana, eny vahoaka, manontolo. Ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra sy mpamonjy anay, nampianatra anay ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinana anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny alikay tahaka ny namela anay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy
mba manafany amin'ny ratsy, fahanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha isy fotoana riavana nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ny tompo fiadanany amianareo fiadanana amin'ny zavatra rehetra ho aminao rehetra neny tompo. Amen. Teon'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.